Manatra ny araba Douglas Tobkovavy eto ihany koa dia ararotana hatrany ny miaravatsika nahatratra ny fetin'ny Pentecoste tamin'ny andro nomaly nahatratra samatsara ihany koa amin'ity alatsinain'ny Pentecote ity anasananao izany anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mazava ho azy ny akon'izay fankalazana ny fetin'ny Pentecote sy ny alatsinain'ny Pentecote izay no isan'ny bantoerana amin'ity takariva ity nisy ny tatitra avy amin'ny sampandrara vonjitaitra eo anivon'ny hôpitaly HGR etsy ampy Floa iray ny namony ainy ny ankamaroany amin'ireo voaterina hiditra hôpitaly kosa dia tratran'ny tsy fahatsiarovatena noho ny fandraisana zava-pisotro misy alkôla maro be. Ny sabotsy hatramin'ny alatsinainy tamin'ny 5 ora hariva teo dia olona iray nifantatra fa namohiny ainy voatsatoka vy maranitra teo amin'ny fony raha ny fanazavana ny menanay nahatratra 420 kosa ny fizaham-pahasalamana tetsy anivon'ny hôpitaly HGR ary nahatratra 550 nisan'ireo olona nahiditra hôpitaly eo ny tatitra vonjomaika voaray avy amin'ny tompona andraikitry ny vonjitaitra etsy anivon'ity hôpitaly HGR etsy Befloty tao amin'ny sampana famelomanaina kosa dia misafito ireo marary nahiditra 4 amin'izy ireo tsy nahatsiaro tena noho ny fisotroana alkôla be loatra na coma éthylique ray nanandrana namony tena ary olona roa hafa nihinana sakafo tsy zaka tsy namboadidy ary tsy nandry andro sy alina tokoa ireo mpitsabo mpiandry raharaha tao amin'ny sampana vonjitaitra tato amin'ity toeram-pitsaboana iray ity nandritra izay telo andro nanaovana lanonan'izay